Efa nisy moa ny fanapariana bomba mandatsy ranomasina ataon'ireo mpitandro filaminana tetya. Efa niparitaka ihany koa ny olona raha ny zavatra hita etya. Mbola ao anatiny tanteraka moa zany ny misy ny torabato avy eny ambony raha toa ka mandefa bomba mandatsy ranomaso avy eny avy aty ambany avy aty koa ny mpitandro filaminana. Misy etiko ny bomba mandatsy ranomasina moa araka izany no atao hoe mameno ny ety alohan'ny sima ety Ambohidahy ety amin'izao fotoana izao ety amin'ny tonelina Ambohidahy ety namaly tamin'ny atao hoe lacrymogène ihany koa ireo mpitandro filaminana.